Nivoaka tamin'ny fomba ofisialy kosa ireo mpianatra izay nanaraka fiofanana manokana mahakasika ny fikirakirana ny herinaratra sy ny fanodonana ny angovo. Tao amin'ny tanàna ny Betsimisaraka tao izy ireo no nandrato izany fahalalana izany. Tsara fipetraka ary tena ilain'ireo tanora ao Toamasina ny fitoeram-piofanana izay naorin'ny diosezin'ny Toamasina ny taona 520 izay manampy betsaka azy ireo amin'ny fianarana. Sambany tamin'ity taon'ity io fitoeram-pampianarana io no nandray ny lalam-piofanana vaovao dia ny fikirakirana ny herinaratra sy ny fanodinana ny angovo izay isan'ny tena ilain'ny mponina toerana ankehitriny. Ny tanjona dia ny ahafahana mamoaka mpianatra izay ho tonga teknisianina ampiroborobo ny tontolo ambanivohitra ka nahafapo ireo tompony andraikitra tany an-toerana tokoa ny fisiany izany lalam-piofanana izany. Entanina isika ray aman-dreny, isika mpianatra ato anatin'ny faritra Tsinanana mba ampirisika ny zanakatsika hanao ny formation satria na moraina dia na moraina tokoa ny fomba zay ahafahan'ny mpianatritsika hoe ahazo ny farafahaizana anatin'io pratika io. Ary indrindrandrindra mahatia koa ny koa orientation tsika amizao, orientation ny faritra Tsinanana miaraka amin'ireo faritra frantsay izay miara-miasa amintsika dia ny mamadika ny approche projet ou approche territoriale. Anisany nanampy ireo tanora miisa 2.7 menada izay mitsinjara roa dia ny sampana miofana amin'ny asa tao amin'ny hazo sy ny sampana mikirakira ny herinaratra ny fanohana ny faritra Atsinanana sy ny avy any ivelany Haute-Normandie. Avec la région Haute-Normandie, on agit sur deux thématiques que sont les formations menuiserie et bois au sein du centre culturel et social de Tamatave. Et il y a d'autres aussi régions, les autres régions françaises appuient la région Atsinane sur la thématique du BTP, sur la thématique de l'agriculture, sur l'hôtellerie et la restauration, via d'autres centres de formation comme avy hatrany moa dia tafiditra amin'ny sehatry ny asa ireo mpianatra izay nahavita ny fiofanana nandritry ny 2 taona.